Da zany ny an dia efa travailleurs sociaux, efa travailleur social moa zany dia efa nisy expérience kely ihany hitako teo amin'ny sehatry ny asa izay misy anahy dia izay no zaraiko aminareo a sy zarainay rehetrarehetra ato anatin'ity tantara ity. Mazotoa miaino ary. Renim-pianakaviana iray sahirana mafy tokoa manoloana ny fanabeazan'ilay zanany izay toa hafa noho ny zaza rehetra raha ny fijeriny azy. Sasatra tokoa ireo ray aman-dreny ka zary toa jamba ny masony indraindray ka tsy mahatsapa fa natao azy ny andro mibalika miaraka amin'io zanany io. Matetika nefa dia tsy tsapany akory ny tsiron'izany rehetra izany. Manoloana izany fikorontanana rehetra izany nanantona ireo mpilatsaka an-tsitrapo anome izay avy aminy mba ahafahany manampy azy. Teo ampandraisana izany dia toa ny fofofofo ny rivotra, mainty ny rahona ary mivatravatra ny oram-baratra. Eto dia mampiseho aminy ny antom-pisiany ireo mpilatsaka an-tsitrapo satria ho azy no irotsahany an-tsehatra hanala ireo raho mainty hamaliny ireo antsoantso izay everiny fa tsy misy mandre. Hamaly izany rehetra izany izy ireo ka nionjandrano ny sambo aravaran-tery hotony ary azo tiavina tanteraka ambetokiny. Manolo tanana ireo mpilatsaka an-tsitrapo mba hanala ny fahasemborana rehetra mba hisorotra eo amin'ireo ray aman-dreny indray ny tsika ny fanantenana izay nanampy azy fony mbola tany an-kibony io zanany io. Ry mpilatsaka an-tsitrapo, raiso ny andraikitrao ka valio ireo antsoantso kikika marobe izay no everina hatrizay fa tsy misy mpandre. Sokafiny mason'ireo izay jambena ary atao fitsapany fa tsy very akory na ihany koa hoe mandao azy ny maha-izy azy rehetra. Ireto misy fanontaniana izay apetrany matetika. Nahoana no izy? Fa nahoana loatra re? Inona ny antony? Inona ny sisany mba tavela aminy? Afaka ny hamaly izany rehetra izany ve ianao? Afaka ny seho toy ny tara-pahazavana manantona azy ireo ka hanolotra ny tananao hisintona azy tao. Hamina azy ary hiara-dalana aminy ahafahany manovo hery entiny miatrika ny adiny. Apetrako aminao izany fanontaniana izany. Satria manko rehefa tsapany fa nohenoiny izy ary misy mahazo ny zavatra izay iainany ka tohananao izy dia ho mora ho azy ny hivoaka ao amin'ireo tontolo feno tahotra sy korontana maro samihafa io. Ho hitanao anie ka andramo hoe ary tia koa ny tadio ianao ihany koa anie ka ho feno hafaliana amin'izay fotoan'izay satria ilay kely mba vitanao no indro fa tonga toe-javatra na tonga toe-javatra iray ny ovo ary izany no tompontsoa lehibe ho azonao. Araka ny fiteny matetika izay indramiko amin'ity fotoanan'io ity dia ny hoe rehefa tonga ilay fotoana farany moa ve mba isan'ireo olona afaka ilaza izaho sy ianao fa nisy zavatra noentiko noentinao nandritra ny fandalovantsika tety? Atsika tsirairay no mamaly izany. No ireo fiantsika ireo ary dia tsy salasala izy hitantarany manjo azy hamboraka ny tebotebony rehetra ny tahony ny fanahiny ny tsy fahazony ny zavatra mitranga ny anton'izany ny fahadisom-panantenany ny avizanany tanteraka ny fahakelezan'ny heriny ny antom-pisianao eo amin'ny fiainany ary dia ny ampifandray azy indray sy ny zanany hafakely io mba hitambatra ny herin'izy ireo
izay ho lasa hafanana androkany atsika mamanala izay nandrakotra azy. Hibanjina ny sombiny ay izy ho babo ery hijery sady tsikiny sy ny mampiavaka azy rehetra. Amin'izay fotoana izay na ny tontolo aza dia mety hiara iaika amin'izy ireo fa iray ihany tokoa izy ao anatin'ny fahasamihafana, ary izany no tombontsoa mampiavaka azy amin'ny hafa. Noho ny asanao teo aminy dia ho tapaka ny heviny fa andray an-tanana ny fiainana izy ka ho ekeny ary asehony ny namany rehetra fa zanany io, azy io, ka tsy hamenatra na hampitanondrika azy. Izany rehetra izany no hovoavalinao ao anatiny raha toa ka mitondra ny anjara birikinao ianao. Ampafantarinao azy ireo fa afaka ny obeazina tsara izy mba hahafahany mizara trano ireo fahagagana vitany izay isany mampiavaka azy amin'ny manodidina rehetra. Ho tsapany amin'izay fotoana izay fa tontolo vaovao no afaka iainany, ahiratra ho azy ireo satria fantany fa manana mpanohany izy ireo dia ianao. Isakambina azy ianao ka homiranendrika tokoa ary ho fenontsika, hibitsika manginina aminy ka hanao indrindra hoe misaotra anao aho fa nanaiky ianao ka noraisinao ny asarobidiny izay natolotra anao. Hainao ny namerina amin'ny tokony ho izy ny zavatra rehetra. Mirary anao aho ho feno fahombiazana tanteraka amin'izao dianao manaraka izao. Mino ihany koa aho fa izao fandresenao izao dia ianao ihany no antony. Ko mampahery ianao aho tsarovo mandrakarivo fa izaho sy ireo namako marobe dia hitsinjo anao eny amin'ny tontolo rehetra eny, ary tsy lavitra izahay. Kanefa tsarovo ihany koa fa tsy dia ilainao loatra intsony ny fisianay satria mahatoky izahay, fa ilay fahefana ao anatinao ao dia atolotrao andreo rehetra mifandray aminao. Mitsangany zatsizy ary ka raiso ny tehinao hanova ny fijery rehetra sy ny tontolo rehetra mba hahafahanao sy ilay menaky ny ainao hivelatra sy hiaina mandrakarivo izao asambaranareo izao. Misaotra anao aho.